Hifandona eo amin'ny lalao manasadalana ny Real de Madrid sy ny PSG. Hifandona eo amin'ny lalao manasadalana Coupe du Monde du Club ny PSG sy ny Real de Madrid amin'ny alarobia 9 Jolay ho avy izao. Tsy ahivina fa resin'ny PSG tamin'ny isa 2-0 ny Bayern teo amin'ny lalao ampahefadalana, ny Dortmund kosa resin'ny Real de Madrid tamin'ny isa 3-2. Tsara ho marina moa ny fifandonana amin'izany lalao manasadalana izany dia tanterahana amin'ny alarobia avokoa. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonnez ny chaîne-tsika ary asio zay amin'ny video, indrindra azadiny ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonnez vetivety ary ny chaîne-tsika. Atomboka atsika any amin'iny Tanandava Cisco to Lagnardy Rennes Anosy ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity video ity. EPP efa 100 taona ny orenana no tsy ampy fotodrafitrasa ka mampitarena ny mponina. Efa tamin'ny 2017 no niorina ny EPP ao Tanandava Mandrere Cisco to Lagnardy Rennes Anosy. Izany hoe efa feno 100 taona amin'ity taona ity nefa mbola tsy misy fotodrafitrasa ankoatran'io hatramin'izao amin'ity sekoly ity raha ny zavana nentin'ny ray aman-dreny iray sendran'ny mpanao gazety ny Cool TV. Toy izany ihany koa ny CG any antoerana nisokatra tamin'ny 2020. Velon-tarena araka izany ny mponina any antoerana nohony izy ireo izay mahatsiaro sahirana sy latsaka ankaterena tokoa raha ampitahena amin'ny hafa ary mitoka-monina sy lavitra andrina tanteraka hoe hatran'ny fanazavana. Manao antsoavy amin'ny fanjakana izy ireo mba hijerena ny zava-misy. Etsy ankilany mety tonga na ihany koa ny sehatry ny fampianarana noho tsy fampiany mpampianatra any antoerana hoe hatran'ny fanazavana avy tany antoerana. Angatan'izy ireo araka izany ny hanampina ny isan'ny mpampianatra mba hifanaraka amin'ny filany ireo sekoly. Izany moa ny zava-misy any amin'iny Tanandava Mandrare iny ao anatin'ny Cisco to Lagnardy Rennes Anosy raha araka ny fanazavana izay nentin'ny ray aman-dreny anankiray izay sendan'ny mpanao gazety ny hoe EPP efa 100 taona ny orenana no tsy ampy fotodrafitrasa ka mampitarena ny mponina any antoerana. Ampilazaina sy ampahafantarina moa izay zavatra izay. Rehefa avy niresaka ny mikasika an'izay moa isika dia andeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny filohany anterimeran-do olona izay any Ambatolampy moa ity zavatra asiantsika resaka ity. Fitokanana ny kianja Rabarson Jean Ignace ao Ambatolampy. Nitokanana ny 4 Jolay 2024 ny kianja mitondra anarana Rabarson Jean Ignace ao Antanimarina Ambatolampy renivohitra faritra Vakinankaratra. Azo ilalaovana basketball sy volleyball io kianja voavoa io ary azo ampiasaina amin'ny andro alina ihany koa. Ny lanonana dia teo ambany fiahian'ny General Richard Ravalomanana filohany anterimeran-do olona. Notronony ireo solombavambahoaka roa lany tao amin'ny distrikany Ambatolampy, ny lehiben'ny distrika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana sivila sy miaramila ary ny ben'ny tanàna ao Ambatolampy. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia sary nanamarika ny tamin'izany fitokanana ny kianja Rabarson Jean Ignace tao Ambatolampy izany koa dia zareko kely aminareo izay tamin'ny androny iny 4 Jolay 2024 iny. Rehefa avy nilaza ny mikasika an'iny filohany anterimeran-do olona iny moa isika dia andeha ary isika hivadika kely any amin'ny faritra Bongolava. Izy ity moa dia fitsidihany Andriamatoa Ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Vina napetraky ny filohan'ny Republika sy ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ahafahana mametraka ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny hampitombona ny vokatry ny tantsaha mba hisiany ambambava ho antoko ny fihariany. Amin'ny alalan'ny Ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia andraikitry ny Ministera ny fanohanana ireo tantsaha amin'ny ireo tohana ara-piofanana, ny famatsiana zezika sy masomboly ary fampitaovana. Izany zavadrehetra izany dia antony nisiany izao carnaval de formation izao teo ambany fitarihan'ny Andriamatoa Ministry ny fambolena sy ny fiompiana tao
amin'ny faritra Bongolava tao amin'ny commune Ambatolampy district Antsiromandidy. Ny faritra Bongolava arak'izany no faritra faharoa ny sitraka izao. Natolotra nandritra izany ihany koa ireo zanak'akoho izay tohana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny ireo tantsaha mpitsitraka tao amin'ny commune Ambatolampy district Antsiromandidy. Koa satria tany Bongolava tany amin'ny Antsiromandidy iny moa ny zavatra izay noresantsika teo, fandeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny jirama sy ny fanefana ny faktiora. Alefa mail na SMS ny faktiora ny jirama raha araka ny voalaza ny mikasika izay. Raha araka ny nambarany izy ireo moa dia ny masovohany jirama eo Ankadihevo sy Antsirabe no hanombohana ny fizarana faktiora amin'ny alalan'ny mail ka sy SMS voalohany amin'ny ity volana Jolay ity. Arak'izany moa dia tsy hisy intsony ny taratasy amin'ny ireo masovohy ireo ary antsona ny mpanjifa hanome ny laharan-tarobia sy ny adresse mail hanaovana izany. Izany moa ny vaovao mikasika an'ity jirama sy ny fanefana faktiora ity ny hoe alefa mail na SMS ny faktiora ny jirama izay atomboka any Ankadihevo sy Antsirabe. Ny lazalaza ny mikasika ny jirama sy ny tany Antsirabe iny moa isika dia ndeha arisika ivadika kely any Ambarinanahary distrikany Ambatomainty. Renim-pianakaviana iray teraka kambana telo. Renim-pianakaviana iray no teraka kambana telo mirahavavy tao amin'ny fokontany Ambarinanahary commune Bemarivo any amin'ny distrikany Ambatomainty iny. Nisy ny fandraisana antanana ny fikarakarana ireo zaza ireo. Anisany fandraisana antanana ny fikarakarana ireo zaza ireo moa dia notolorana ny Risis biberon, notolorana ihany koa ny savony ary notolorana lamba firakotra izy ireo ny andron iny Alahady maraina lasa teo iny. Izany moa ny fahasoavana kely izay nisy tany amin'iny Ambarinanahary distrikany Ambatomainty iny ny hoe renim-pianakaviana iray teraka kambana telo koa dia ampahafantariko ianareo rehetra ato. Koa satria niresaka ny mikasika aniny renim-pianakaviana izay teraka kambana telo iny moa isika mbola hiresaka hatrany ny mikasika ny fiterahana. Izy ity moa dia Terabao i Naimara ary zanany faha-efatra. Tonga soa email hoy ny fanambarana izay navokany Naimara sy Brina tao amin'ny Instagram ary namoaka sariny ilay zaza voalohany izy mivady. Ity moa dia zanaky Naimara faha-efatra ary vavikely. Zavatsoa moa izany ary zavatra mahafaly, inona moa nahazo lazaina afa-tsy hoe arabaina fanomen'Andriamanitra ny fara, arabaina fahatody roa mianakavy ary maroroha taizaho tombo-tezaina ihany koa ny zaza. Zay moa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka ametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.